Toko daholo zanagasikara mbola avy ianareo fa vao tsara ihany nomenanareo dia efa manana vehivavy mampirafy. Raha ihany ny valiny dia ny hoe tsy ampy fitiavana. Tsy ampy fitiavana izy amin'ny alalan'ny teny. Tsy ampy fitiavana izy amin'ny alalan'ny zavatra ataony. Tsisy fankasitrahana izay zavatra ataony momba ny lehilahy. Fanambaniana sy fanaratsiana, fampirafesana, daroka, vono no mahazo azy. Any ambadika any izy nefa sendra ohatra hoe sendra nisy nahavita an'ireo zavatra rehetrarehetra dia lasa izy mandeha mihodina any. Dia manontany ilay fa nanino ika naninona nihodina dia izay ny antony. Inona ary vahaolana tokony atao e? Mila mianatra manao romantika ny lehilahy malagasy. Rehefa mahandro hanina madama dia mila ialahy misaotra anazy. Rehefa avy eo koa izy ohatra hoe manasa lamba ny lahy izy dia indraindray kotsiny ny lahy misioka fotsiny saotra kineny izondry dia sady lasa lahy mandositra avy eo. Mahita an'izay madama dia faly ange izy. Tsy voatery lahy hoe andeha hanasa lamba koa kosokosehako ty angamba. Raha ohatra moa ialahy ka hoe manana fandavan-tena tokoa, fiainana ange izao efa manahirana. Ny vehivavy ange amin'izao manao ny asan'ny lehilahy. Miasa koa ny vehivavy amin'izao fotoana. Vitsy ny vehivavy mikarakara tokantrano fotsiny fa miasa ihany koa ny vehivavy amin'izao fotoana. Ka maninona ialahy mitaretina mepaka? Tokantrano dia ianareo roa fa tsy hoe madama irery. Ny zaza niarahana ny taiza sy niarahana nanao dia ianareo roa no nanamboatra anazy. Noho izany tsy misy tokony hifanjanana amin'ny madama io. Raha mahandro hanina madama, lasa ialahy mandeha mitaiza zaza. Tsisy maharatsy an'izany. Faly ange madama izay zavatra izay. Afaka ihany koa ialahy ohatra hoe mandeha mijorojoro akaiky madama eo dia sakambina kely aminazy avy aoriana dia manoroka kely ny tendany, manoroka kely ny sofiny dia lasa ialahy avy eo. Faly be madama amin'izay. Izay ilay romantika. Mila mianatra an'izay lisany. Eo ihany koa ohatra ilay teny mandratra. Mahagaga ny lehilahy amin'izao fotoana raha ohatra ka manao zavatra ny vehivavy tonga dia ambaniana. Ohatra hoe nividy akanjo ohatra madama tsy voatery hividy akanjo tsara tarehy satria izy tsy manam-bola. Fety ny andro dia vidiana madama akanjo kely ialahy. Tonga ialahy dia tezitra hoe bainy ity ve angamba vidiana ialahy. Tsy ilainy bandy io dia lasa ialahy avy eo mividy akanjo ilay tsara tarehy tiany ialahy ireny. Tsy azo atao izay. Matoa madama izay amin'ny mampifankatia anareo dia mila mahay manosika, mifanosika foana ianareo roa. Izay ange ilay kilalaom-pitiavana. Mila mifanosika foana amin'ny tsara na amin'ny ratsy. Ary tsy voatery hoe androany ihany ange fiainana. Indraindray madama sendra hoe manam-bola tampoka androany dia ahoana no ataony ialahy? Hividy tomobila ho an'ilay izy dia inona no ataony ialahy? Tsy reveko izay tsy mila volam-behivavy Izay ve no teneniny ialahy? Mety hifanohitra amin'izay ary. Ka kodiaran-tsarety ny fiainana. Io vadiny ialahy io no hiaraka antitra amin'ny ialahy ratr'izay. Omeo fitiavana izy omeo fanajana izy omeo tambitamby izy izay ny zavatra andrasany amin'ny ialahy. Raha vola be any ialahy izany tsy mieritreritra an'izany mihitsy ny vehivavy. Fitiavana ihany no angatahan'ny vehivavy amin'ny lehilahy. Dia mila mianatra lisany amin'izay fotoana izay. Izay fa mankasitraka anareo manaraka ny fandaharantsika. Dia misaotra tompoko.